faly miarabantsika rehetra indray eto amin'ny foibe famantarana ny toetrandro. Indro atolotra anareo anio zao ny vinavina ny mety toetrandro ao anatin'ny 3 volana ho diavintsika ity dia ny jiona, jolay, aogositra sy ny folo. Raha atao jery-totika fohifohy momba ny 3 volana lasa iny dia ny volana martsa hatramin'ny dia nanatombo no ny tokony izy nirotsakorana tany amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo sy ny ampahany vitsivitsy ao amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Raha ny maripana kosa indray anefa dia saika nafana avokoa manerana ny Madagasikara indrindra tao amin'ny tapany avaratry ny tao. Miditra tanteraka ao anatin'ny atiriny isika izao ka noho izany dia toetrandro mifanaraka amin'izany no hita saika manerana ny nosy. Ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny dia mbola mitoetra aloha hatreto ilay tranga antsoina hoe El Nino izay mifandraiky indrindra amin'ny fiafana ny ranomasimbe Pasifika fa ny ranomasimbe Indiana kosa dia mafana kokoa ny ilany andrefana manakaiky ny fehitany raha oharina amin'ny ilany antsiranana. Andeha ararosantsika izao ny vinavina ho an'ny 3 volana. Amin'ny ankapobeny dia mafana kokoa ny maripana ho an'ny fikambaram-be ny 3 volana jiona hatramin'ny aogositra. Raha toa kosa ka manaraka amin'ny tokony izy na hafana kely kokoa ny any amin'ny ilany atsimon'ny nosy iny dia hatreo Menabe, Atsimo andrefana, Androya, Anosy ary Iorombe izany. Ho an'ny faritra sisa kosa dia hafana daholo izany. Raha hojerena manokana no amin'ny volana jiona dia ny faritra Melaka sy Menabe iny no mifanaraka amin'ny tokony izy na hafana kely kokoa fa ny faritra sisa kosa dia saika hafana avokoa izany raha mihoatra amin'ny mahazatra amin'izao volana izao. Andeha indray ary hojerentsika ny mahakasika ny rotsakoto. Raha ho an'ny ntonony taona jiona hatramin'ny aogositra dia hifanaraka amin'ny tokony izy zany manerana ny nosy fa ny ilany any amin'ny faritra andrefanosy iny dia hatreo Melaka sy ny ampahany amin'ny faritra Sofia ary Analanjorofo sy ny ampahany amin'ny faritra ny Atsimonosy, Androya, Anosy ary Atsimo Atsinanana no hisitraka rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na hanatombo kely kokoa. Raha ho amin'ny faritra sisa kosa dia mifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely kokoa izany rotsakorana izany. Raha ho an'ny volana jiona manokana no jerena dia ny tapany avaratry Madagasikara miampy ny Analanjorofo sy ny ampahany amin'ny faritra Atsinanana ary ny faritra any Atsimo andrefanosy iny no hisitraka rotsakorana izay mifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely kokoa fa ny faritra sisa kosa dia hisitraka rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na hanatombo kely kokoa izany. Dia izay indray ary ny vinavina natolotra teto anio ka misaotra indrindra antsika rehetra naharitra antramin'ny farany. Hello matombo.